Mampitombona aminareo hatrany ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra iray Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Andeha hivavaka isika ry havako. Ry Tompo Ray any an-danitra, indreny hafalianay tratry ny farany ny herinandro tahaka an'izao. Misaotra fa lehibe hatrany Tompo ary tsapanay sy ainanay izany fahasoavana izany. Tsy voavidinay vola izany. Omenao anay mahay mam-poana ka dia misaotra indrindra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Fomba fanaontsika ry havako rehefa tafiditra ao anatin'ny perikôpa alahady ny tsianjery mandritra ny volana dia iny no toriana. Koa arak'izany dia ny tomanina toko 7:20 no anorenantsika ny toriteny rapitso alahady, lahady farany amin'ny volana Desambra, tsianjery volana Desambra izany. Andianga vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Jehovah no anjarako, hoy ny fanahiko, ka dia hanantena azy aho. Amen. Ry havako, rapitso aho no toriana amintsika izany ka dia efa manasa anao sady ho avy ariany ny toriteny. Miavaka ny fotoana rapitso alahady raha ho antsika eto amin'ny FKMA na ny fiangonana kristianina malagasy satria voalohany manomboka amin'ny 6 ora ny fanasana tongotra. Io dia fanaontsika isaky ny faran'ny taona tahaka an'izao. Ary zava-dehibe ho tsika miara-miombona amin'izany araka ny tenin'i Jesosy mba hananana anjara ao aminy. Ary faharoa dia manomboka amin'ny 7 sasany ny fampiompivavahana. Ao anatin'izany dia misy ny asa sy fampahirezana ary indrindra faranana amin'ny fanomanam-panahy ny fotoana rapitso ry havana. Eny amin'ny Selafy, eny amin'ny Riveratora isika no miangona ary averiko ihany hoe maraintsika no mivavaka rapitso. Noho izany ary dia andao dia ny anio miomana am-posy am-panahy eo ambany fitsirovan'ny fanahy masina tsika mba tsy handeha amin'ny fahazarana fotsiny na ny fombafomba ry havana fa ho feno fahasoavana ho antsika tsirairay avy ny fotoana rehetra hatramin'ny voalohany manomboka amin'ny fanasana tongotra ho iady teo izany ka miafara amin'ny fanomanam-panahy. Mandalo ao anatin'izany daholo ny toriteny, ny hira, ny vavaka, ny asa sy fampahirezana sy ny sisa. Andao dia efa apetrakintsika amin'ny tompo ny fo sy ny saina mampanahy antsika tsirairay avy ry havana mba ho tombony lehibe ho anao amin'ny lafiny ara-panahy ny fahatongavana miara-miangona rapitso. Arak'izany koa dia tsarovantsika am-bavaka ireo manana anjara rehetra araka ny anarany avy ary araka ny andraikiny avy mba ho tanteraka sy lavoraro eo ambany fitarihan'ny fanahy masina ny fotoana rehetra ka hana fanantenana velona amin'Andriamanitra iray, amin'i Jesosy Kristy ary araka ny fanahy masina isika tsirairay avy. Dia samia ary ho tratry ny rapitso alahady farany amin'ny taona ry havana, izany ho tratry ny rapitso. Amen. Vavaka isika. Ry Tompo Rainay any an-danitra, misaotra anao izay ny amin'izany fotoana lehibe, fotoana ny fiangonana izany. Indreto ary izay vavaka ho an'ny tompona anjara rehetra ao anatin'ny fampiompivavahana, ny mitarika, ny mitory, ireo mpiandry manao ny asa sy fampahirezana, ireo mamaky teny, mivavaka, ny diakonina miasa ampitendry zava-mamineno, ny mpikirakira ny lafiny informatika sy ny fanamafisam-peo. Ireo rehetra ireo Tompo araka ny anarany avy no hiara-iasa ary rapitso ka dia hoentinay am-bavaka eo anatrehanao mba ho feno ny fahamasinana ny fanahinao masina avokoa ary dia ho finoana lehibe, ho fanantenana velona aty anatinay, fanantenana anao Jesosy Kristy no vokatry ny fotoana rapitso. Vavaka koa izay ho an'izay tonga rehetra araka ny anarany avy na kely na lehibe ary na inona manjo azy Tompo. Dingane mba hiavaka tokoa ny fotoana rapitso. Andraisan'izy ireo fampahirezana, andraisan'izy ireo valim-bavaka ary andraisan'izy ireo koa ho tonga amin'ny fanoloran-tena vaovao indray. Dia apetraka eo ambany fiarovanao ny fotoana, tantano izay Tompo, mba samy ho tratry ny rapitso ary. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ho aminareo ry havako, ny fiadanan'i Jesosy, amen.